midera ny Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny famarinan'i Jehovah. Aleluia. Andriamanitra ray tsara sy masina andrazany an-danitro, misaotranao izay satria nomenao ny sabata mba hitsaharanay. Ankehitriny ary ray malalo raha hitarika izao fitaopivavahana izao izay dia mangataka ny fanahinao masina, ary engany eto Tompo ny olona rehetra izay manaraka izao fandarina izao ihany koa fianonao ny fanahinao sy ny fitahiana avy aminao. Aminaranao Jesosy no nasaingatana mivavaka. Amen. Manonona ny fiarabanao antsika tsiray avy indray tratran'izao sabata izao, fahofantanana ho antsika ny sekoly liparsa no miaraka amintsika amin'izao sabata izao. Ny firariana dia ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsiray avy. Saveu caminhira ni fana votandeibe saya mudena marube evitare camidera saya mudena marube evitare camidera. Angunano masandatureni fe iderani panavuta natia nefitaziza irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana Ziuna avirivua vunzio kamifalia vuku fafaduza yanare birai safel kamira derau famedika Federani tu
andeha isika maka ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Exodosy 20:12. Exodosy 20:12. Hovakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Tohizantsika izany ao amin'ny Jaona 7:9. Jaona 7:9. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tahinana izany teny izany asoantsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra ray aman-danitro, mankasitraka anao izahay satria mbola nomenao an'ity sabata maraina hafa vao ity indray. Mbola afaka miokohaka sy manome vonaitry ny anaranao izahay. Mangataka vavaka aminao izay ray malalo ho an'ireo namanay izay mety ao anatiny tsy fahasalamana izy ireny, mety hiarany retina maro samihafa na ao anatiny fahakiviana tanteraka. Mangataka anao izay ray malalo mba hanasitrana anazy ireny ary mba ho tonga fitahiana ho azy izao tonom-bavaka izay ho asandratra izao. Izany vavaka izany no tonononay sy angatanay aminarinao Jesosy. Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fanentanana ao amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Mifototra ao amin'ny Marka 7:12, ny 9:3 ka hatramin'ny 9. Andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona boka ka nipetraka ny hinana, dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoahangy alabastara feno menaka manitra nisy marda sarobedy indrindra, dia novakiny ny tavoaraka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe, inona no anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra izao? Fa azo namidy ho lafo tsy omby denari 300 iny menaka manitra iny ka omenany malahelo. Dia tezitra indrindra tamin-dra vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa nataony tamiko. Teto amin'ity teny ity Jesosy dia tsy nanome tsiny ho an'ity vehivavy mpitondra tena ity. Ny zavatra nisy anefa dia izao, rehefa manome isika dia manome ho an'Andriamanitra, ary ao anatin'izany dia miary ho arena ho antsika any an-danitra isika. Tsy mampirisika an'io vehivavy io ny teny nataonyreto vavolombelona teo ireto, fa fanomezan-tsiny no hita. Ary ny zava-nisy dia tena tezitra indrindra tamin'ilay vehivavy ireto olona ireto. Ary ny teny navoakan'izy ireo tao anatin'izany dia tena fanakianana no nasetrin'izy ireo an'izany. Tsy mba teny fampirisihana na maneho fiderana an'Andriamanitra, fa teny izay maneho tsy fifaliana ary fanakianana izany. Ary tao anatin'ireo fanakianana ireo
dia niditsatrehatra Jesosy Kristy ary izao no nambaran'i Jesosy avy elao izy nahoana ianareo no mampalahelo azy asa sony nataony tampoko arak'izany dia izao tsy tokony ho kivy isika manoloana ny mety ho fanakianana izay ho ataon'ny olona atsika tsirairay avy rehefa manatitra fanatitra isika fa Jesosy Kristy kosa dia manome toky atsika fa anampy atsika mandrakariva ary rehefa tonga Jesosy Kristy dia izao no teny ho ambarany amintsika tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky ary ho amintsika anie izany teny izany rehefa manatanteraka ny fanatitra isika ary izao no antso andeha isika andeha ame ampahalalan-tanana rehefa manao fanatitra raha tsy manana zavatra omena isika inio dia aoka isika anomana ary amin'ny fotoana manaraka amin'ny sabata manaraka dia ame izany fanatitra izany isika na amin'ny fotoana ao aorianan'izay amen andeha isika hiaraka hivavaka Jehovah-Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitra any eo misaotra anao izay satria nomenao izao fotoana izao indray afaka anatanteraka ny fanolorana ny fanatitra sy famerenana ny ampafolony indray ankehitriny Andriamanitra ao dia tario amin'ny fanainao masina izahay omeo anay ny fahalalan-tanana mba hahafahanay mamea mba hampandrosoana ny asanao dia apetraka eo ampelantananao Andriamanitra izany fanatitra izay ho atao izany amen
faly marabantsika ankizy indray atratran'izao sabata maraina izao tonga eo amin'ny toriteny ho an'ny ankizy isika amin'ity maraina ity amin'ity maraina ity dia aka ohatra ny amin'ny biby isika fa melohan'izany dia andeha aloha isika hivavaka Jesosy malalo mbola misotranao zay satria mbola afaka miaino ny afatra ho anazy ny ankizy kely rehetra ka aoka ny fanainao masina hitoetra amin'izareo ahafahany mandray ny lesona amin'ny anarantsony Jesosy amen akalesina ho amin'ny biby tsika androany jerenareo angety sary ity inona izy io moka tena moka mihitsy izy io akalesina ho amin'ny moka isika androany ndray andro nisy fianakaviana kely namoka anankiray dia io nenina moka io no nanafatra tao an-trano hoe isika dia tsy mahazo mifanerasera amin'ny raha olombelona dia rehefa enon'ilay moka kely izay tamin'izay fotoana izay dia namaly tamineny izy hoe eny tompoko fa rehefa nandeha nivoaka neny tamin'izay fotoana izay dia gaga izy fa nahoana marina moa no tsy mahazo mifanerasera amin'ny raha olombelona fa andrasy mba andramako ineny tsy eo io misy dia hoany amin'ny toerana misy andraha olombelona dia lasa izy nandeha nanidina dia tonga tao amin'ny trano nanisy andraha olombelona rehefa tonga teo amin'ny raha olombelona izy dia jereny tsara raha olombelona dia gaga izy fa rehefa manantona ny raha olombelona izy dia mitehaka tahaka an'izao raha olombelona dia ozy izy ary falika raha olombelona rehefa mahita anahy mitehaka avokoa zareo andeha mihitsy aloha anatony eny akaikikaiky dia nanantony izy dia nitehaka ihany raha olombelona tamin'izay fotoana izay andeha ody aloha fa tena nafinaritra ny fiarahana tamin'ny raha olombelona androany nody izy ny apitsony indray dia rehefa lasa ihany neny mbola nanafatra indray neny rehefa andeha hoe tsy mahazo makany amin'ny trano misy andraha olombelona isika tamin'izay fotoana izay anefa nendrasany moka kely rehefa lasa neny lasa indray izy nandeha izy nanidina izy dia nakao amin'ny trano hafa indray rehefa tao amin'ny trano hafa indray izy dia nandeha nanantona teny amin'ny raha olombelona inona indray nataon'ny raha olombelona rehefa nahita azy nitehaka indray raha olombelona fa ahoana ary izany alao mihitsy nantonkantony eny akaiky ny raha olombelona fa tena faly be kay zareo mahita dia nataony hita ny raha olombelona izy teo akaiky ny raha olombelona mihitsy nitehaka sesilany raha olombelona kanjo rehefa nitehaka farany raha olombelona tery tao anatin'ny tanany raha olombelona tao ilay moka kely ary tsy tafaverina tany an-trano tony tapahako eo ny tantara araka izy malala fa izao isika ihany koa dia tokony mankatoa ny dada sy neny rehefa teneniny dada sy neny hoe tsy azo atao zaho dia tokony ho hainontsika tsara ny feon'ny dada sy neny izay ny anton'ilay teny izay ao amin'ny eksodosy toko 12 Eksodosy toko 20 andiny 12 manao toy izao manajandra ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao ny rariko amin'ity maraina ity dia mba ho zaza-pankatoa mba ho ankizy mpankatoa avokoa ny ankizy rehetra ka tsy hanao tahaka an'ilay moka kely ho tahinana isika andehantsika hiaraka hivavaka Jesosy malalo mbola misotranao zay satria mbola afaka nandray lesona indray avy amin'ny teninao ny rariana dia tsy sahanao tahaka ilay moka kely ny ankizy rehetra fa ny rariana kosa dia mba ho ankizy mpankatoa izareo manomboka androany amin'ny anarantsony Jesosy nanaovana izany vavaka izany amen Muavena
resiko fifaliana ny miarabantsika tsirairay avy amin'nyity sabata ity. Miarabantsika rehetra naizanaiza misy atsika amin'izao ora sy fotoana izao, na ny eto an-tanindrazana izany, na ny any ampitan-dranomasina, dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Araka ny fiarabana izay efa natao teo moa dia ny mpanabe avy ao amin'ny lycée privé adventiste Rajoelson Soamanandrariny no manoloana antsika amin'izao sabata izao, ka manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Ny sekoly Lipars dia manana iraka manokana eo amin'izay resaka hoe fanabeazana izay. Ny tanjon'io sekoly io dia izao: anabe ny mpianatra ao aminy amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-panahy ary ara-batana. Ara-tsaina, ara-panahy ary ara-batana. Fandroany dia te ilaza amintsika hoe tsy ireo lafiny telo ireo ihany no anabeazan'ny sekoly ny mpianatra ao aminy, fa eo ihany koa ny lafiny ara-pihetsepo ary eo ihany koa ny lafiny ara-piaramonina. Dia izay lafiny 5 izay no jerentsika androany: ny lafiny ara-tsaina, ny lafiny ara-pihetsepo, ny lafiny ara-panahy, ny lafiny ara-batana ary ny lafiny ara-piaramonina. Fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha, andeha isika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra tomponay ao misaotra anao izay satria mbola omenao izao sabata izao, hitsaharanay sy hanaranay ihany koa ny teninao. Engany mba ho tafita tompo izao hafatra izay entina izao, ka ianao no ameno ny mety zavatra mety hoe tsy fianao anatin'izany mba ho tafita amin'ny tsirairay avy izay miaino izany. Ary engany mba tsy hijanona ho resaka fotsiny izany na zavatra ho lazaina, fa mba tena ho fampiarana eo amin'ny fiainanay. Aminaranao Jesosy no nasingatana mivavaka. Amen. Amin'ny mampanabe ny tena ao amina sekoly adventiste dia ny tanjona zany dia nitarika ireo mpianatra zany eo amin'i Jesosy Kristy. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe ireo lafiny 5 izay resahanareo ve hitantaratra teo amin'i Jesosy ve ireo? Hitantaratra teo amin'i Jesosy Kristy ve ireo lafiny 5 ireo? Dia avelantsika ny soratra masina amin'ny mamaly izay ao amin'ny Lioka 2, filazantsara nosoratan'ny Lioka, Lioka 2, andininy 2:15 no jerentsika. Lioka 2, andininy 2:15. Takizao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ao amin'io sekoly Liparsa io mantsy dia mpampianatra soratra masina no asako, ary matetika miteny amin'ny mpianatra izay ampianariko hoe rehefa mandinika ny soratra masina isika dia misy ilay antsoina hoe fanazavana ara-baky teny, izany hoe voavakiantsika ilay andalan-tsoratra masina tonga dia ilay heviny azontsika voalohany iny no raisina. Dia misy indray ilay fanazavana ara-kevitra, izany hoe mila fikarohana aloha izay vao takatra ny tiany ambara. Dia raha io andiny soratra masina no vakiana teo io, raha raisintsika ara-baky teny io dia hita hoe nitombo Jesosy tamin'ny lafiny ara-tsaina, lafiny ara-batana, dia ilay hoe nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona, resaka fifandraisana io, izany hoe nivelatra ihany koa izy tao anatin'izay resaka fifandraisana na eo amin'izay resaka fiaramonina izay. Fa raha raisintsika ara-kevitra ilay izy, dia hitantsika hoe fivelarana ara-tsaina nisy teo aminy, ara-batana, dia ilay hoe nandroso fity maneho hoe nivelatra ihany koa izy teo amin'ny lafiny ara-pihetsepo, nivelatra ihany koa izy tamin'ny fifandraisana ara-panahy tamin'ny rainy, ary nivelatra izy teo amin'ny fifandraisana ara-piaramonina. Dia hitantsika amin'izay izany fa nivelatra tokoa Jesosy Kristy tamin'ireo lafiny 5 ireo. Ho jerentsika tsiraidray izy ireo: ilay lafiny ara-tsaina. Ao amin'ny Jaona, ilay vakiteny fototra ny vakiana teo, filazantsara nosoratan'i Jaona 7:19 dia manao toy izao hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana. Ny hevitr'ilay teny hoe tokana eto amin'ny teny Grika dia hoe monogenes, izany hoe tena niavaka mihitsy izany Jesosy Kristy tamin'ny natiorany, sady olombelona feno izy no Andriamanitra feno. Ny maha olombelona feno antsika dia izao: manana itsika ilay antsoina hoe fahalemena ara-batana. Rehefa tsy misakafo isika mandritra fotoana elaela dia noana dia mety harary, eny mety ho faty mihitsy aza. Ary misy ihany koa ilay antsoina hoe fironana anota. Arakaraka ny tenenina antsika hoe tsy mety ange io zavatra io vao maika tsika manao an'ilay izy. Ary manana ihany koa isika
laya saina afaka mieritreritra. Ny zava-misy nefa ankehitriny dia zao, misy le antsoina hoe IA na ny intelligence artificielle, ary misy ihany koa le antsoina hoe ChatGPT. Izy io dia misy mahatsara azy ary misy ihany koa maharatsy azy. Izy io manampy be, ohatra hoe ririnina ny andro dia antanina ny ChatGPT hoe inona ny sakafo ara-pahasalamana afaka hoaniko dia afaka manome valiny atsika izy. Fa ny maharatsy azy dia zao, rehefa diso miankin-doha loatra amintsika ka tsy tia hampiasa ny saintsika intsony dia mety manimba izy amin'izay fotoana izay. Dia amin'ny mampana be ny tena dia biazina mandrakariva ireo mpianatra zany mba hampiasa ny sainy izay nomen'Andriamanitra azy. Lafy ny ara-pihetsepo na ny fahaizana mifeny fihetsepò. Salamo toko faefatra. Salamo toko faefatra andininy faefatra no ahitantsika izay. Tahak'izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, tezera fa aza manota, mieritrereta ao am-pandrinareo ka mangina. Ny fahaizana mifeny fihetsepò ihany koa dia tena zava-dehibe. Rehefa misy zavatra mahatezitra antsika dia ny tsara aloha tsy tonga dia mandray fanapa-kevitra fa mangina aloha. Izay le hoe fahaizana mifehy ny fihetsepò. Fataro aloha ny fihetsepònao, za olona mora tezitra ve, sa olona mora malahelo, dia avy eo aza mandray fanapa-kevitra mihitsy ao anatin'ny fotezitra, ary aza miteny ihany koa ao anatin'ny fofeno alahelo fa indraindray isika mety hamoaka teny mandratra ny hafa. Sarobidy ny fahaizana mifehy ny fihetsepò. Lafy ny ara-panahy indray zao, misy an'ilay fomba fiteny manao hoe ny fanahy no maha olona, ary ny sekoly liparsa dia manabe ireo mpianany mba hanam-panahy, hanana toetra tsara ara-moraly sy ara-baiboly, ka manabe ny mpianany ao amin'izay lafy ny ara-panahy izay ihany koa ny sekoly. Ary manabe ihany koa ny sekoly hoe aleo mijaly ary kanefa manao ny marina dia mahazo ilay paradisa, toy izay hoe miadana eo am-panaovana ny ratsy nefa avy eo fahaverezana. Lioka toko 7:5-20 no ahitantsika izay. Lioka toko 7:5-20 no ahitantsika izay, manao toy izao hoe fa inona ny soa azony olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa very ny ainy. Zay zany zavatra tena hoe izany am-panabe mihitsy, ampianarina an'ireo mpianatra ireo hoe aleo manao ny tsara nefa mandalo fijaliana nefa azo antoka ilay fiainana mandrakizay. Lafy ny ara-batana. Jesosy Kristy dia nitombo ara-batana. Nanana fahalemena ara-batana izy amin'ny maha-olombelona anazy, nentinony izy voalaza zany ao amin'ny baiboly, fa izy kosa nefa tsy nanana ilay fironana hanota, ary isika ihany koa raha mitoky aminy dia afaka mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana. Hebreo toko 4. Hebreo toko 4:9-20 no vakitsika, manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Afaka manatona an'i Jesosy Kristy isika. Mety manana fahalemena isika, fahotana izay mety mbola tsy resitsika amin'izao fotoana izao, manatona an'i Kristy fa vonona nafaka antsika amin'izany fahazaran-dratsy izany izy. Lafy ny ara-piarahamonina dia biazina ihany koa ny mpianatra ao anatin'ny sekoly liparsa fa tsy mahavita tena irery. Misy an'ilay fomba fiteny hoe azo tokana tsy mba hala, ary ny soratra masina raha moa dia milaza izany ao amin'ny Galatianina. Galatianina toko 4:1-2 manao hoe mifampitondrà izay mavesatra ary aoka izany no atanteranareo lalan'i Kristy. Izany hoe isika ihany koa dia tsy afaka miononona samirery, fa mila miara-miasa isika ary noforon'Andriamanitra mihitsy aza isika olony fiarahamonina. Tsy fantako hoe inona mety tsy fahampiana mety amintsika, mety ara-tsaina ve zany, ara-pihetsepo, ara-panahy sa ara-batana, fa zao Jesosy Kristy dia vonona ameno izany eo amin'ny fiainantsika mba hahafahantsika mitombo tsara. Matio toko 1:20, filazantsara ny soratan'i Matio toko 1:20 dia manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Eto amin'i Jesosy izay tsapantsika hoe misy tsy ampy eo amin'ny fiainantsika fa vonona ameno izany izy. Ary izao ihany koa rehefa nanapa-kevitra anatona azy ihany isika
dia araroty alaina ihany koa le fiainana mandrakizay satria izay ihany koa ny tia nomeny atsika. Ny amaranako azy dia le vakiteny fototra nyvakiana teo Jaona 7:7-20. Jaona 7:7-20. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tiany Kristy tokoa ny hanome antsika n'izany fiainana mandrakizay izany. Tiany isika hivelatra sy hitomba eo amin'ny lafim-piainantsika rehetrarehetra, fa ny tena sarobidy indrindra dia izao, ilay fiainana mandrakizay dia tia nomena ho azy ho anao ary meteza handray izany fiainana mandrakizay izay atolotra atsika izany. Amen. Vavaka isika, Andriamanitra ray tsaro, misaotra anao izay fa nampianarinao tamin'ity sabata ity fa sarobidy ireo lafiny 5 ireo mba hahafahanay mitombo tsara eo amin'ny fiainanay. Fa ambon'izany zavatra rehetra izany Tompo dia ilay fiainana mandrakizay ihany koa dia tianao atolotra any tsirairay avy. Engany ray malalo ny rehetra izay nanaraka izao fandaharana izao dia mba hanokatra ny fony handray izany am-po ary ny fanahinao ny toetra ao anatin'izy ireo tsirairay avy mba tonga n'izany ho zava-misy marina eo amin'ny fiainany. Io ny tsirairay Tompo mety misy ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao hamangy izy ireo manokana ary ireo izay ao anaty olana ihany koa Tompo dia ianao no hanolotra vahaolana. Izany vavaka izany tononona sy asanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.